longela la mazavara siami Jesu usina menga vala tasima sinana na menga ndefa izira kavange famarina yi elam zainga kanita na ulava etunge ramana iranga na wami Jesu usika varenga mye fita javambulas metlani fitna ngaptana ufanda wivavaki Astando, abanyenge, kamyula kulat fanga wiwa, vakime pilalowe, sukisizanje, fai Jesus ne masara. Astando, abanyenge, kamyula kulat fanga wiwa, vakime pilalowe, sukisizanje. Jesus ne masara. Ivavaka isika dia mbola mahafalanay ny midera sy mankalaza ny anaranomasina ry Tompoandriamanitra eo amin'izao fotoana izao indray dia te afantatra indray izahay izay tena sitraka ao atoronao anay eto dia mangataka aminao ary izahay ny mba hanomezanao teny mamoana ho anay indray amin'izao fotoana anio izao ary afantaranay indrindra fa tena sambatra tokoa izay mihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Voninahitra ny aranao izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry isika lalady malala ao amin'ny rehetra ny fahasoavana sy fiadarana amin'Andriamanitra irantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana amin'izao alahady fafito manaraka ny Trinité izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fa 4:40. Lioka toko fa 4:40 andiny fa 12 hatramin'ny 15 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa: raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na amin'ny sakafo hariva ianao dia aza sakaizanao na ny rahalainao na ny havanao na ny namanao manan-karena no asainao, fandrao anasanao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao. Fa raha manao fanasana ianao dia asao ny malahelo,
ny klemainy, ny mandringa, ny jamba, dia ho sambatra ianao satria tsy mba manakavaly ireo fa hovaliana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina. Ary ny anankiray tamin'izay mipetraka ny hinana taminy dia nandray izany ka nanao taminy hoe sambatra izay hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Raha raisitsika arabaky teny ity teny ity dia lasa mety mampieritritra diso hoe rehefa manao fanasana dia tsy hanasany namana isika, tsy hanasa ireo avatsika, dia tonga dia hitantsika hoe dia tsy mety kosa tokoa zany. Ireo namantsika indray ary ve no tsy ho asaintsika fa inona ny tiany Jesosy atongavany eto. Mialohan'ny tena nazavana anazy dia misy teny hafa ho jerentsika. Tamin'ny heriny moa isika noho ny fotoana voafetra dia tsy dia tena nijery ny perikopa ray manontolo, fa tao anatin'ny perikopantsika tamin'ny heriny dia nisy ny resaka fijangajangana. Dia tao anatin'izay indrindra dia hozy izy Jesosy hoe esory ny masonao raha ohatra ka hoe manengelina anao. Dia io koa inona fa hiara-manaiky tsika fa tsy azo raisina arabaky teny zany hoe raha vao manengelina ny maso hijerijery vehivavy na hijerijery lehilahy dia tokony esorina. Za zao ve hitanareo hoe pomaso aho zao, ny pastorantsika any am-piangonantsika ve zao hitantsika hoe pomaso na ny katekista na ny mpiandry hafa. Dikan'izay tsy raisina arabaky teny ilay ten'Andriamanitra hoe dia tonga dia hoe esorina daholo. Fa ny tiany Jesosy ambara tamin'iny dia izao, zay zavatra rehetrarehetra mety manakatsakana anao, mety mahatonga anao anota dia esory. Dia inona amin'izay ny tika ambara eto? Tsy hoe akory ahilikilika ny namana, ary tsy hoe akory hoe tsy asaina koa ireo malahelina ny mandrenga. Fa izao, ny olona rehefa manasa hisakafo ka mikendry indrindra ny mba azahoana valiny amin'izay hoe ho valiana zany ny fanasanana izay natao iny, dia izay indrindra le raharan'i Jesosy eto izay hoe manao zavatra ianao dia manantena tambiny, manantena valiny. Fa raha ohatra ka hoe manasa olo izy ianao dia asaony malahelo ny klemaina mandringa taminy sy ny jamba. Izao mantsy no izy, ny jamba sy ny klemaina ny mandringa malahelo tamin'izany na dia atao hoe olon-tsotra ry izy dia lasa mivadika mpangataka ho azy. Satria nahoana ny olona tamin'izany dia tena miasa, tena olona mazoto miasa, tsy tahaka ny amin'izao misy dia manantena ny ray aman-dreniny fotsiny, misy dia manao kolokolo fotsiny dia mahazo harena. Fa ny olona tamin'izany dia tsy maintsy miasa, ka ny jamba sy ny mandringa ny klemaina tamin'izany dia sarotra amin'ny ahita azy. Ary dia tena azo lazaina hoe voailika teo amin'ny fiarahamonina mihitsy ary izy dia vokany dia lasa mangataka ho azy izy. Asa raha tadiditsika le jamba ny sotrany Jesosy iny, nanana ray aman-dreny izy le namaly hoe efa lehibe izy ny antaneo. Zany hoe olona tsy dia tena hoe nahantra loatra izy, fa no le izy jamba dia lasa voatery izy nangataka. Dia ireo olona ireo zany anisan'ny olona tsy miasa, ka reny ny asain'i Jesosy hoe asaina mba nino, mba tsy afaka hamaly ireo. Zay ny tiany Jesosy hamara eto, mba tsy ahafahan'ireo olona manasa anao mamaly. Zany hoe zany ratsorina dia izao, rehefa manao zavatra ianao ka tsy manantena ho valiana dia zay le tadiavin'i Jesosy. Ohatra, tsika zao ny ampianarana any zao misy mahazo gote, misy tsy mahazo gote. Dia misy fotoana isika mahita le namantsika tsy manana gote dia manome azy. Mety mangataka izy, mety tsy mangataka izy, fa isika manome azy. Dia zao ny zava-doza, rehefa ny fotoana manaraka amin'izay izy manana gote dia ny ataontsika, za meo fa za nanome anao tamin'iny. Zay le tsy mety zay. Na hoe misy fotoana isika milalao baolina ohatra, dia misy fotoana tsika ohatra mipasy an'le baolina ao amin'ny namantsika, na baolina foot zany na baolina basket, dia izy mamono baolina. Dia avy eo indray mandeha lalao dia hozy izy tsika ameo anahy indray fa za indray tokony hamono an'iny, nefa le izy lalao iarahana. Dia le zavatra tahaka an'izay mihitsy ny rahan'i Jesosy hoe manao zavatra ianao dia mila valiny indray, manantena anazy indray. Zay le tsy mety zay. Zany hoe zany raha manao fanasana isika, misy zavatra ataontsika ka na dia niavatsika ary no asaintsika, ka tsy mieritreritra isika hoe amalatsika izy any irina any, dia tsy maninona zay. Mety zay, mety amalatsika izy any irina any tsy maninona zany. Fa le tsika manantena mihitsy hoe ho valiana, manao zavatra tsika mba azo valina, zay le tsy mety zay. Fa rehefa manome
dia mame an-tsitrapo na amaly ny olona iny na tsy amaly izy a tsara zay. Raha tena ame mantra moa isika tsy maninona vao mahay tsara ary izany. Eto moa Jesosy dia mamarana azy amin'izao hoe sambatra izay hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria izao rehefa mazoto mame isika ka tsy manantenana azy tambiny dia Jesosy no amaly antsika anirinany. Misy antsika marobe ao am-piangonanao, misy mivarotra, misy manao vokatra, misy manao rakitra amin'ny valopy. Ireny a dia tokony tsy hanantena isika hoe misy zavatra tambiny eo azitsika hoe zazany zao raha manao izy dia raha manao an'izao dia mahazo ina mahazo inona. Tonga dia atolotra ho an'i Jesosy a ny zavatra tahaka an'ireny. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombona avy amin'ny fanamasana ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Indrisy tokoa izay ry Tompo, matetika rehefa manao zavatra dia manantena azo valiny mandrakariva, manantena azo tambiny, fa tsy mba miasa ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Vai ary izany toe-tsaina izany dia manomboka androany izay ataovy mazoto manome voninahitra ny naranao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, ka ny asa izay ataonay ne ataonay amin'ny fitiavana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena mafitako nung ifamonjeanao amin'ny aiko. Nanolotenanao fa tsy nanda, izany dia porofo ny fitiavanao ay ka noho izany anaradianao Jesosy. Dami aso fitalia tenani arijani ma araria no Jesosy. Izani denuni famozi anoni egu tenani arijani ma araria no Jesosy. Izani denuni famozi anoni egu. Jesosy ne baptise fa utana, nenzeni repano la lana, ne fa la lana ti marina, tiane di chiane di sofani marina. Jesosy ne baptise fa utana, nenzeni repano la lana, ne fa la lana ti marina, tiane di chiane di sofani marina. Tenani
Réunissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te rendons encore grâce aujourd'hui pour ce moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole divine. Apprends-nous également à être toujours ardents dans la prière et à écouter ta parole. Aujourd'hui, apprends-nous à savoir que heureux ceux qui seront dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien le bonjour à vous, membres de l'école de dimanche. Et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée aujourd'hui est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 14, verset 12 au verset 15. Luc chapitre 14, verset 12 au verset 15, au nom de Jésus-Christ. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu seras ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés de la mort à la vie. » Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux ceux qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Amen. Dimanche dernier, on n'avait pas eu beaucoup de temps. Mais si on regardait tout ce qu'on devrait lire, dimanche 6e après la Trinité, on aurait dû voir que Jésus avait dit qu'il fallait enlever un œil si un œil nous empêchait de trouver la bonne voie. Si notre œil nous faisait pécher, il fallait enlever notre œil. À nous les garçons qui regardons des filles à chaque fois, aux filles qui regardons les garçons, et pour cela il faut enlever l'œil. Alors il ne faut pas le prendre à la lettre comme ça. La preuve, est-ce que moi j'ai un seul œil? Est-ce que les pasteurs dans votre église ont un seul œil? Il ne faut pas prendre à la lettre. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Alors, il dit que si on invite à déjeuner ou à dîner, il ne faut pas inviter les amis, les frères ou les riches voisins. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces personnes-là pourraient rendre la même chose, pourraient refaire la même chose avec vous, et ainsi, on n'aura pas notre récompense. Alors Jésus nous dit qu'il faut inviter les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. Pourquoi? En ce temps-là, les infirmes, les boiteux et les aveugles ne pouvaient pas travailler. Aujourd'hui, vous voyez des infirmes qui jouent de la musique, par exemple, des infirmes secrétaires. Certains aveugles ont des emplois. Mais en ce temps-là, les aveugles et les infirmes étaient vraiment de basses personnes. Ils ne pouvaient pas travailler. Si vous vous souvenez de l'aveugle que Jésus a guéri, il mendiait. Il avait des parents. Mais il ne pouvait pas travailler. Alors, résultat, il n'avait rien d'autre à faire que de mendier. Alors Jésus nous dit de inviter ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne pourraient pas nous rendre l'appareil. Ils ne pourront pas faire pareil avec nous. Mais on aura notre récompense dans les cieux. C'est-à-dire, lorsque nous faisons des actes, nous ne devons pas espérer avoir quelque chose en retour. Voilà ce que Jésus veut dire. Sinon, lorsque nous faisons des mariages ou d'autres fêtes, nous ne devons pas du tout inviter nos amis alors. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. C'est quand même difficile de ne pas inviter ses amis alors que ce sont nos proches. Mais si on invite ces gens-là et que nous espérons quelque chose en retour, voilà le problème. Et pas seulement dans les dîners ou dans les déjeuners, mais dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Lorsqu'on fait quelque chose, on ne doit rien espérer en retour, sauf de Dieu, évidemment. Par exemple, à l'école, il y a des moments où nos amis n'ont pas de goûter, par exemple. On leur donne
des goûters par exemple de goûters qu'on a déjà emmenés, ou des goûters qu'on a déjà achetés, ou peut-être de l'argent par exemple. Et le comble, c'est quoi? Un jour, nous, on n'aura pas de goûter, et eux, ils auront de goûter. Et qu'est-ce que vous allez dire? Donne-moi un goûter. Moi, je te l'ai donné. La semaine dernière, je te l'ai donné. Maintenant, donne-moi. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas espérer quelque chose en retour comme ça. Ou bien, lorsque nous jouons au foot ou au basketball, nous passons le ballon à notre coéquipier, et ensuite, lui, il marque le point. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Donne-moi le ballon. C'est à moi de marquer maintenant. C'est pas ça un travail d'équipe. Alors lorsque on fait quelque chose, il faut toujours le faire sans espérer en retour. Voilà ce que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Alors même si on invite nos amis, ou même si on invite nos voisins, et qu'on n'espère pas avoir quelque chose en retour, ce n'est pas un problème. Il faut toujours donner sans espérer avoir quelque chose en retour. Dans notre église, par exemple, il y a beaucoup d'activités. Il y a quelques ventes. Il y a plusieurs offrandes à faire. Mais dans ce cas-là, il ne faut rien espérer avoir en retour. Il faut tout donner à Dieu. Dieu nous récompensera quand le moment venu sera. Donc, faisons nos actes sans espérer quelque chose en retour, avec qui que ce soit. Voilà ce que nous enseigne Dieu aujourd'hui. Que la grâce et l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Prions. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui. En effet, fréquemment, nous faisons nos actes pour espérer quelque chose en retour. Corrige-nous aujourd'hui. Apprends-nous à faire tous nos actes pour avoir uniquement une récompense de toi et non de nos amis. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.